rampitsy no amoahana ny andehany manaraka amin'ny gazety soa indro vetrany ary ny lohateny misongadina ao anatin'izany. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fangaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny famzahaina. Ny lamodin'ny zipo isan-karazany indray no entiny soa ao anatin'ny kataloginy amin'ity larana ity. Eo amin'ny fanatsarana ny bika manendrika ihany dia entiny soa aminao ireo karazana teknika vaovao ho fanakonana ny kentrona sy ny mariky ny taona eny amin'ny endrika. Mbola mahakasika ny atsarana ihany atolotra anao ho fanadiadiana iray momba ny toetranao izay fantarina amin'ny alalan'ny ratsan-tanana fitondranao ny peratrao. Ireo vaovao mahaliana maneran-tany kosa indray no andrafitra ny pejy faefatra ny soa amin'ity, izay ahitanao ny lohateny toy ny akanjo filomanosana tena maharikoriko, na koa ny mahakasika ny volony zanak'ilay mpanatalenta vahiny Beyoncé. Soaty manampetra ary zany no tanano tarike. Ny pennipe dia iresahany mamasoa ny momba ny namana ao amin'ny taonjato faraka amby 20 izao. Ao koa no ahitanao ireo zavatra tsotra tsara ho fantarinao eo amin'ny fiainana andavanandro. Amin'ny fiteny frantsay kosa indray no anazavany soa ny tokony ho fantarina rehetra momba ny ovy ao amin'ny pejy fahafito zany. Eo amin'ny sehatra ny fiainan'ny mpivady na ny mpifankatia, nahoana ny lehilahy no manadino matetika ny fitsingerenan'ny andro na haterahan'ny vadiny. Izany no lohateny lehibe entiny soa ao anatin'ny pejy natokana ho an'ny lehilahy. Santiona andohateny ihany ireo fa ho hitanao ny andinindin'izany rehetra izany ao anatin'ny soa izay ivoaka rampitso alakamisy maraina. Paritretany kiny fampalalamba vaotsika metraka ny vilo mandrapita fa topoko lasitoko va.